miaravatsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao indray amin'ny androandroanty akafaliana lehibe ho andray no izarako aminao izao fampaherezana sy fizarana fo izao ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao anatin'izao vanim-potoana manahirana izao raha jerena amin'ny zavatra ety ivelany sy ny zavatra hitanao ety ivelany dia ohatrany hoe milamindamina ihany ny olona rehetrarehetra fa rehefa tena hidirana anatin'le fiainan'le olona betsaka ny tsy milamina eny fa nahatramin'ny olona heverinao fa tena hoe miadany reny zavatra reny manam-bola izy manana fananana izy manana ny zavatra rehetrarehetra izy ao anatin'izany fa rehefa tena hidiranao ny fiainan'ireny olona reny rehefa tena antaninao ny fiainan'ireny olona reny tonga dia tsy olona ny resaka hoe mpanan-karena sy mpanam-bola rehefa tena hidiranao ny fiainany betsaka ny zavatra mampitebotebo ny fony betsaka ny zavatra tsy mampilamina ny saina ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny matory eny an-dalana moa efa tsy lazaina intsony fa betsaka ny oro tanteraka ao anatin'izany fa za te hitenanao zay manana an Jesosy ihany ny sambatra amin'izao fiainana izao zay manana an Jesosy ihany no sambatra ao anatin'izao fiainana izao zany eo ihany fa araka ny teny hoe anatin'izao vanim-potoana tena hoe mampahoro zao vanim-potoana farany zao betsaka angamba nefa nandrenesanao ny teny hoe miambeny mivavaka fefa farany zao ho avy Jesosy miseho eny amin'irao alanitra marina tokoa zay be da be ny olona marina tokoa zay be da be ny olona no manambara sy manao an'izany fitoriana zany eny fa nahatramin'ny mpanompon'Andriamanitra na hatramin'ny pasteur na tsy pasteur efa miteny sy manambara an'izany daholo hoe ho avy Jesosy marina tokoa zany satria raha ny teny voasoratra ao anaty baiboly dia tsy maintsy ho avy iny Jesosy tsy maintsy ho avy eny miseho eny amin'irao any-lanitra Jesosy Kristy ho avy akany fiamonany ao anatin'ny teny ao anatin'ny marika toko fahatelo amby folo andiny fahatelo amby telopolo hoe mitandrema miambena mivavaka fa tsy fantatrareo zay hevin'ny fotoana ao anatin'izay hoe mitandrema miambena mivavaka zany hoe mitandrema miambena ao anatin'ny vavaka zany rehetrarehetra zany zay no iambentsika anatin'izao mitodika tanteraka ho an'ny tanora satria tanora betsaka amin'ny tanora manana an'izao fisainana izao ary atombavaka zay tanora zay satria tanora ao anatin'ny tanora ihany tena be da be tanora misaina fa hoe ny fivavahana satria tsika teo resaka hoe vavaka hoe miambena mitandrema mivavaka be da be tanora mihevitra fa hoe ny fivavahana dia natao an'ny olona efa mahazoazo ny fivavahana dia natao an'ny tonton tontine ny olona voatokana ho an'izany ihany zany atao hoe ho an'ny reny olona ihany reny ihany zany hoe fa nefa ny tanora variana sondrina ao anatin'ny karazana lalao ao anatin'ny karazana fiomanana ny zavatra rehetrarehetra amin'ny ho avy misy ny tanora tena hoe mandany fotoana amina zavatra anankiray mandany fotoana amina resaka fianarana atao daholo ny karazam-pianarana rehetrarehetra misy tanora mandany fotoana ao anatin'ny fitadiavam-bola misy tanora mandany fotoana ao anatin'ny fanaovana zavatra be da be sy ny zavatra hoe lalao maro samihafa dia rehefa toriana ny tanora na resahana resaka mombavavaka be da be ny tanora mirefuzy be da be ny tanora mitsoka be da be ny tanora tsy litra amin'izany resaka zany fa rehefa zavatra no propozenao amin'ny tanora betsaka ny tanora liana mahafinaritra be mahita tanora liana resaka fianarana mahafinaritra be mahita tanora hoe mandany fotoana fiomanana ny ho aviny zany ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa very tsika amin'ilay teny teo hoe mitandrena miambena mivavaka fony za mbola kely dia efa nandre olona mitoro hoe ho avy Jesosy farandro zao fa zoska hatramin'izao mbola tsy tonga Jesosy be da be koa ny olona mety efa ataon'ny olona fananina le izy mampiresaka reto vavaka reto mbola zaza dia fandradrean'izany hoe ho avy Jesosy zany fitorian'ny olona na mpitori-teny anaty trano na mpitori-teny eny an-dalana dia hoe ho avy Jesosy farandro zao mino fa na dia anao zay mijery any kory dia efa nandrean'izany fa hatramin'izao vanim-potoana misy antsika zao mbola tsy tonga Jesosy fa zany efa te hiteny sy ampiomananao hoe ny teny zay voasoratra anaty baiboly dia tsy maintsy tanteraka zany
tsy maintsy tanteraka hoe tsy maintsy ho avy izy fa ny zavatra anankiray zay tena tsy mampiomana asianao na mbola tsy miseho azy Jesosy Kristy dia ny fahafatesana no tsy azo tivira, fahafatesana no tsy azonao lavina fa na zaza na tanora na olo-dehibe na efa mahazo fotoana afaka andaira ny fahafatesana daholo. Betsaka ny olona tsy hoe ny olona efa marary na olona amoromoro-tevana ny hoe azo izany fahafatesana zany, fa ny olona rehetra efa olombelona mety maty raha mbola tsy ho avy eny aminao ananjy Jesosy dia afaka andairana izany fahafatesana zany izao soanao ka mitodika indrindra ho amintsika tanora. Ny fahafatesana no afaka mamela antsika. Zay no mahatonga ny iverenantsika ao anatin'le teniny marika 13:33 teo hoe mitandrema, miambena, mivavaha. Zany hoe le fiainam-bavaka, le fiarahantsika amin'ny Jesosy ampidirina ao anatin'ny fiainanao. Ny fiainanao androany ao anatiny ampidirina ao anatiny Jesosy ao anatin'le fiainanao rapitso ampidirina ao anatiny Jesosy ao anatiny ilay fiainanao. Ny zavatra homaninao, ny fianarana, ny asa, ny fitadiavana ampidirina Jesosy ao anatin'ny fiainanao. Zany hoe tonga fiainana zany Jesosy Kristy ao anatin'izay fiainanao zany. Zay le hoe miambena, mivavaha, mitandrema ao anatin'izao vanim-potoana zao mba tsy ho tampoka aminao ny zavatra rehetrarehetra, mba ho tsara fiomanantsika, mba ho tsara fifandraisana amin'ny Jesosy tsika, tsara fiomanana amin'ny fiainam-bavaka, tsara fiomanana amin'ny mandrakizay amin'ny fiarahana rehefa fiarahana amin'ny Jesosy Kristy isan'andro amin'ny fiainantsika dia ho tsara fiomanana tsy na ho avy tampoka ary ny famelezana rehetrarehetra amelantsika ny fahafatesana, amelantsika ny zavatra rehetrarehetra na hiova tsy fantatra tsika nge hoe za mitoritika rehefa kelikely tsy dia maty na zao toerana zao dia vetivety eo dia hirodana tsy fantatsika zany ohatry ny zavatra niseho tany amin'ny tany avanim-potoana ny tany Amerika ireny, zavatra pilodinina mitsangana be fotsiny dia efa tarofana bomba dia efa mirodana tsy fantatra ao anaty zavatra zay hoe zavatra tsy ampozina ka zay zavatra hoe tsy ho fantatra zay mihitsy tsy ampozina zay mihitsy tsy fantatra ao zay mihitsy no iambenantsika mandrakariva, miambina, mitandrina, mivavaka, mivavaha, mandrakariva, fiarahana amin'ny Jesosy. Inona moa le vavaka le vavaka fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy, firesahana amin'ny Jesosy, fampidirana an' Jesosy eo amin'ny fiainanao, ho tonga fiainana ao anatin'ny fiainanao dia mitoetra ao amin'ny Jesosy amin'ny fiainam-bavaka mba ho tsara fiomanana ianao, tsy ho tapoka aminao tsony raha ho avy izy eny amin'ny raha alanitra, tsy ho tapoka aminao tsony raha amelanao ny fahafatesana ka ho tonga aminao le teniny Paoly apôstôly hoe fa ny fahafatesana no aza tomboka, fa ny fahafatesana no aza tomboka, ka tsy hanana tahotra tsony manoloana ny zavatra rehetrarehetra, manoloana zao vanim-potoana feno fansahirana zao tsy hatahotra ianao inona zavatra miseho eo fa tsara fiomanana, tsara fifandraisana ao amin'ny Jesosy Kristy amin'ny vavaka, amin'ny fiambenana mandrakariva ao amin'ny tompo. Voninahitra ho n'Andriamanitra reny any aza hatramin'ny taloha-dritra ka ho mandrakizay saotratsika indray naharitra ny ena amin'ny manaraka indray raha sitrapony ny tompo.